Mihahenjana hatrany ary mihalala ny famakifakana sy ny fanerana izay ataony namana filerirakoty malala ao anatin'ny Facebook. Betsaka arak'izany ny zavatra izay lazainy sy ny zavatra izay ambarany no mamofohy ny fanahy ary miezaka ihany koa manetra ny vahoaka malagasy izay piray tanindrazana aminy. Ny fanehoan-kevitra izay ataony namana filerirakoty malala moa dia araka ilay fomba fitenin'ny namana any koa izay manao hoe izay mahazo ihany no mahazo, fa izay tsy mahazo dia tsy mahazo, zarako aza tsy azonareo. Tao anatin'ny ity famakifakana izay nataony filerirakoty malala ity moa dia nilaza izy ny hoe ny firenena izay tsy manana ny andriamaniny dia tsy ho tafavoaka na oviana na oviana. Fa mifanohitra amin'izany kosa ny tena fahamarinana hoy izy dia ny hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho andriamaniny fa ho tafavoaka izy amin'izay rehetra izay ho ataony. Tsy androany ianao ry malagasy namako no esorin'olona amin'ny andriamanitra ao ka irehareha nefa tadidio fa very ianao ry malagasy havako hoe filerirakoty malala tao anatin'ny fanehoan-kevitra sy ny fanerana izay nataony. Ny firenena malagasy izany hoe ny malagasy raha ny marimarina kokoa dia manana ny Jehova ho andriamaniny, tsy iza moa izany fa andriamanitra andriananahary. Ndeha moa arantsika kely ny fanazavan'ny namana filerirakoty malala ny mikasika an'izay zavatra voalaza izay. Kanefa kosa raha tsy azonao ny fanazavako hoe filerirakoty malala dia anontania Paoly fa izy no manana fanazavana bebe kokoa ny mikasika an'izany. Tokony ho fantatrareo dia zao, firenena tsy manana an'Andriamanitra tsy tafita mihitsy niny nataonao. Aza manaiky ampidirin'ny olona hoe laïque sy ny karazana. Tsy ianao zany laïque zany. Ny fanjakana malagasy hatramina fanjakana malagasy dia nan'Andriamanitra foana. Andriananahary. Nino an'Andriamanitra. Tsy androany ianao voasarahana amin'Andriamanitra dia tany lasa mamenatra ny miteny hoe samino an'Andriamanitra ary midera an'Andriamanitra. Asa menatra mijoro vavolombelona. Marina ny filoham-pirenena. Aza menatra mijoro vavolombelona. Dia ny tsara ny firenena rehetra izay tena hoe manompo sy midera an'Andriamanitra ny Andriamanitra ny eto ambonin'ny tany. Tafavoaka daholo. Tafavoaka daholo. Fa izay misaraka amin'Andriamanitra dia mialatsiny fa anontania Paoly. Paul manana expression amin'izany. Tezitra mafy ihany koa tamin'ny filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina i namana filerirakoty malala koa satria milalao fihetsem-pony malagasy fotsiny ny filoham-pirenena teo aloha fa tsy mba manana izany fitiavana mpiarabelona izany. Matezitra hoy filerirakoty malala ary mampitehiteny ratsy mihitsy hoy izy ny mahita any filoham-pirenena teo aloha izay manao lahateny mody mampalahelo. Raha miheno azy dia ohatrany hoe izy ndray no nidonam-pahoriana mihoatrany malagasy izay piray tanindrazana aminy. Ny zavatra tsy tsapany filoham-pirenena teo aloha ihany koa tsy haiko na tsapany fa mody ataony tsy tsapany hoe Fileri dia ny hoe izy ny tompony andraikitra amin'ny zavatra mahazo ny malagasy ankehitriny. Izy ihany koa ny tompony andraikitra mahatonga ny fanjakana malagasy izay tsy manambola, mahatonga ny vahoaka malagasy ihany koa izay tsy manana ny fahefa mividy ka mahantra tanteraka. Ary mety hafatr'Andriamanitra ihany koa hoy filerirakoty malala no nahatonga ny fotodrafitrasa rehetra izay natsangany kapotika ringana noho ny iny rivodoza iny mba hanadinoana tanteraka ny momba azy ary mba hamafana tanteraka ihany koa ny asan-tanany satria betsaka ny zavatra tsy mety izay nataony tamin'ny vahoaka malagasy hoy ny fanehoan-kevitry filerirakoty malala. Ohatrany hoe mitsapa alahelo le tovolahy. Ohatrany hoe iny izy mba mizara alahelo amin'le olona koa. Ianao zany mba manatena zany, ianao moa tsy maty eno zany, obligé. Hipotsaka angambo le ty. Ngambo le ty mba hatsapa-tena hoe tokony hamme ahako 20 millions de dollars. Ho an'ireto piray tanindrazana amiko reto. Newman ozy izy lola, ozy Paoly. Newman. Jaranareo menteritra be le te an'izay raha zafy maefa. Marina mafy. Mampiteny ratsy. Tena marina, mampiteny ratsy. Inona vita an'izay vavahalla manao tatatata fotsiny ao. Tsy mitatatata fa mody manao elandray no ohatrany voadoam-pahoriana noho n'le malagasy. Nefa faute-lahy koa ary tena faute-lahy grave. Iny ty fatana miamian'lahy.
Naninona raha le protection an'le plage taka ny an'ny La Réunion nataon'ny lara tena milay ala. Misy afatra koa ne zany avy amin'Andriamanitra ary voaka malagasy ny rahavainy. Ohatrany titeny Andriamanitra hoe raha vaiko ty. Am'izay tsisy mahatsiaro an'izany olo izany tsony. Mialatsiny aloha. Volana nandrasana amin'ny rangahy. Fa tsy mody rangahy mody manao mampalahelo. Matomy malagasy tafiditra amin'ny fahantrana miletika lala loatra zao. Tsofin'ny rivotra fotsiny. Verinao fara ohatra moa tafo anankiray. Mahavidy fantsika 5 kilao le malagasy, be dia be ny sauvé tao. Mahavidy fasika 2 gony le malagasy na 2 gony napetraka teo ambony tafo. Be dia be ny sauvé tao. Fa maninona le malagasy ny tsy mahavidy an'izany? Mahantra. Maninona fanjakana tsy mahatoraka hoe noraka asina fasika fohy be na ohatra fao be na ohatra zany. Mahantra amin'ny kota-panjakana. Ny foanana. Avy lery avany lery zay mody manao mampalahelo. Ohatran'izy indray ny dira-pahoriana. Nilazalaza ihany koa ny mikasika ny filoham-panjakana ankehitriny i namana Filerira Kotomalala, ny haiko mo izy fa tena miasa ny filoham-pirenena ankehitriny, miasa ka tena miasa amin'ny fony tanteraka, fa kosa hoy izy ny mahagaga dia aiza ny mpikambana ao amin'ny governemanta hoy izy hatrany. Notsindriny manokana ihany koa raha tena milay ianao ry filoham-pirenena Andry Rajoelina hoy izy dia fanampiana avy hatrany no tokony omenao, fa tsy mody malahelo sy milalao ny fihetseham-pony malagasy, fa fanampiana avy hatrany sy ny asa avy hatrany no andrasana aminao hoy ny hafatra izay nambarany ity namana ity izay miantefa tamin'ny filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina. Ary ny zavatra tahaky ny zavamisy eto amin'ny firenena ankehitriny hoy izy no mahatonga ireo olona sasany izay mitaky ny federalisma satria leo miandry baiko fotsiny ka tsy afaka manatanteraka avy hatrany izay tokony atao. Alo mahita manao le filoham-pirenena ary tena manao izy. Isaorana anazy. Fa aiza koa ny mambra ny governemanta. Aiza ny mambra ny governemanta tonga dia miandraikitra ny any amin'ny toerana misy azy ihany. Sy ny andraikitra misy azy. Ny manam-boninahitra. Tsy miandry baiko vao manao zavatra. Aziny mahatonga an'le hoe maro mangataka federalisme. Tsy maro fa misy mangataka. Ahoana natonga vanao an'izany federalisme zany? Tsy manao ny sasany raha tsy miandry baiko. Ty matahotra ny andray initiative hoe sao de be. Matahotra. Io zany zay mahatonga ana miteny zany teniko za mandray roa zany. Mandray roa zany. Mba tsisy niverena an'le ankiray ohatra miverina ohatra mivaratra. Mila fitandremana tsika. Mila mitandrina nareo. Arovy le fitondrana amin'ny alalan'ny asa. Tsisy afa-tsy ny asa ihany. Adoniny ny palabra. Tonga dia miditra anaty fotaka. Mijery an'le malagasy na tsisy ary tanapona ary jerone. Za tsy miteny hoe tanapona netin'le filoha, fa presque tanapona. Fa vao mahita an'le filoha fotsiny le malagasy, vao mahita an'le filoha fotsiny le vahoaka dia fa 50%. Calme. Ary tonga dia manana courage. Zay zavatra zay tsy tsapan'ny hafa mihitsy zay. Ino moa ny hafatrafatra sy ny hanatranatra indrindra fa fanerana izay avy any amin'ny Filerira Kotomalala izay tanterahany ao amin'ny fandaharana manokana izay ataony.
Betsaka moa ny zavatra izay voalazaka nolazainy teo ny resadresaka manokana ny mikasika ny filoham-panjakana ankehitriny moa ny tenany tsy iza moa izany fa andriamatoa Colonel Mikael Randrianirina nilaza ihany koa ny mikasika ny filoham-pirenena teo aloha tsy iza moa izany fa Andrianirina Rajoelina nara-pilaino ahafantarany maro azy hanatranatra sy afatrafatra ny yaho Filerirakoti-Malala fa tsy hoe sanatria akory tonga lafatra ary atsipy ny tady an-tandroko ny omby atsipy ihany koa ny teny any ampony izay mahalala ny zavatra tsapako sy tsarona ihany koa hoe ity namana ity tao anatin'ny fanazavana izay noentiny diany hoe olombelona ihany miloloha lanitra mety holena ary mandiha tany mety solafaka koa raha diso aho dia azany tenako noarina fa ny teniko noari hoe izy hatrany zay moa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavy ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy